Hiditra amin'ny vaovao politika kosa sika manomboka eto tokony hivelatra amin'ny rehetra ny fandiniana ny volavolan-dalàna ny feny fampihavana-pirenena raha ho an'ny Madagasikara manokana saripady izay fampihavana-pirenena izay satria dia fototry ny fitoniana izay heverina mpanjakana eto amin'ny firenena izany. Nanomboka androany dia nitoniana teny anivony teny mera-pirenena ny volavolan-dalàna momba ny fampihavana-pirenena. Anana ny mahasamihafa azy tamin'ireo lalàna teo aloha ty volavolan-dalàna ity satria dia tsy hijanona amin'ny fampihavanana ny mpanao politika ihany fa hipakatra ny fotony amin'ny fampihavanana ny malagasy sy ny tantara. Androany zany zao dia vao miera mpanao lalàna juridique dia vao minomboka mandinika an'izy io dia itoy ny fandinian'ny commission juridique an'izy io da tenaina fa olany atao anatin'ny session ordinaire ny lapan'ny antemera-pirenena ity lalàna momba ny fampihavana-pirenena. Eo ankilany ihany koa nefa dia nanamafy ty manampahaizana amin'ny sosiolojia ity fa tsy tokony resahana olo tokana ny fampihavana-pirenena. Ny ray aman-dreny professeur Javerben dia ray aman-dreny firenena tsisy ady varotra amin'izany zony tanteraka ary manana fahendrena hanao an'izany izy ary izy raha teo koa moa no olo-pirenena nitarika an'io hoe fampihavanana io rehefa nandalo krisitsika tamin'ny taona 2002 zany a tsy misy ady varotra io fa ity kosa nefa lalàna no ataontsika rafitra lalàntsika hoe ahoana ny fomba hitatay hitondrana ametrana amitsina an'ity le hoe fampihavana-pirenena ity ka raha tonga dia hoe resaka olona no arangarangany amin'ny voalohany ohatra tsy mety le izy ary tsy fanao koa moa zany hoe misy lalàna kanefa laran'olona no apetako anatin'le artikle ao dia tsy mety zany. Mariana fa ny alarobia fa 7 volana novambra avy zao nodiniana ary aroso anaty fivorimbena teny mera-pirenena ny volavolan-dalàna 4 tsipika 12 momba ny fampihavana-pirenena.